ireny zao a dia fampisehoana faizahaya dia tsy miara-dia amin'ny tony ataontsika hoe réseau a mialatsiny amin'ny teny frantsay a réseau mpangalatra tany. Misy io eran'ity Madagasikara ty io réseau io ary misy karazany, misy mpiasa-panjakana isan-tsokajiny ao anatiny ao, misy mpiasa eny amin'ny kominy ao anatiny ao aza tratrako dia mampitandrina zay. Ny mampalahelo a mba miovatsika mpiasa-panjakana rehefa manompo vahoaka, satria tsika natao mpiasa vahoaka, natao hanompo vahoaka. Ohatra teneny fotsiny zao za misy tany efa nividiky tany amin'ny 240 sy hotononiko eto aiza le toerana filoam-pirenena vao azoko miboky tany. Raha tsy filoam-pirenena zany tsy ny azoko mihitsy miboky tany iny dia mba eritreretone zany tsara nefa colonel da officier manam-boninahitra dia mba eritrereto mahazo ny vahoaka atsika eny ambanivohitra eny amin'ny zavatra ataontsika mba tongava saina, mba tongava saina. Fa tsy zany ny anaranao a hamitaka malagasy, hanindry malagasy, hangalatra tany malagasy, aza tratrako aveko farany zay. Ireny fihetsika rehetra natao teto androany reny a dia naseho a fa makany amin'ny fanavaozana antsika zao a, makany amin'ny fanovana ny toe-tsaina, makany amin'ny fanovana ny fomba fiasa mba hanakaiky bebe kokoa ny vahoaka malagasy. Ny borsa tsy betsaka satria tsika tsisy vola, hampiakatra azy 20 isan-jato ny borsa, 30 isan-jato ny équipement. Tompoko lasy tompoko vavy, tsy hanao kabary lava fa aleo tonga dia hamaly fangatahana teo, tsy zay? Atomboko avy amin'ino reny? Zao hoe atombokotsika avy amin'ny resakasa eka aloha, zay tsika faranatsika amin'iny. Resakasa io a mety maheno nareo any amin'ny faritany sasany amin'ny kabary iny hoe misy mpianatra mampalahelo ahy Toliary, misy mpianatra mahazo licence Mandaya, misy mpianatra mahazo licence Mandaya nefa mitarika posy ao Toliary. Mety maheno ahy nareo mikabary ohatran'izany rehefa any amin'ny faritany sasany, satria io raha io mampalahelo. Fa izao ny fanjakana tsy mpamorona azy, ny fanjakana dia mpanampy ny lafiny ny sehatra tsy miankina mba hamorona azy. Zay ny ezaka ataona io, zany hoe zavatra tsy ho vita vetivety zany. Zay no tongavako taty, ataontsika hoe raha ivolana sy tapany lasa teo zay nanokatra an'le usine mpanao zezika teria Belalanda, dia efa nanoseko tao an-daboly koa zay le hoe mety afaka ray volana mahery kely mety misy raha tafaverina moa za miverina eto manokatra an'izay. Raha tsy tafaverina dia mety ny ministre ny industriel makaty manokatra usine menaka ao Andranomena ao. Zany hoe miezaka tsikelikely tsika manokatra orinasa société entreprise toy izay mba azahoantsika mpianatra asa. Ny olana manko a tolotra sitinady io resaka asa io. Rehefa maro le asa dia mety ho foana lay 5 ans d'expérience teo. Fa rehefa vitsy ny asa nefa maro ny mitady, zay ampakarany azy. Fa zao zay tsy manao hoe tsy hijery, hojerenay mikasika an'io inona ny azo atao fa ny azonay atao aloha zao dia mampitombo ny orinasa isaky ny faritra, tsy zahay mamorona azy. Zay na diso ny sasany mitenen'izany, fa zahay mandrisika ny sehatra tsy miankina hamorona an'io asa io. Zay ny mikasika an'iny aloha. Ny mikasika ny maro loatra
efa nanolotra ihany zahay marobe zavatra fa natao a, fa zahay tsy afapo sao de ataonareo afapo, mbola hanao zahay. Misy an'iny panneau solaire 1 méga iny, misy an'io rano io, efa natolotra io. De zao zahay a manolotra koa, efa natolotra tary amin'ny gymnase izy io, fa atolotroko eto io ny ordinateur zato izy io a, ampiasainareo mpianatra. Manaraka an'io a, manampy an'io toa misy internet gratuit, monsieur le ministre. Misy internet gratuit ampiasainareo mba tsy andrehananareo tsony eny amin'ny cybercafé, satria fa misy ordinateur, misy internet ampiasainareo ato Mandaya de mianara. Manaraka an'izay mikasika ny lalana ato anatiny a, fa tsy ny any ivelany, fa ato anatin'ny campus a, ezaka ataonay izy io a, ary zay ny antsokony Andriamatoa ministry ny asa vaventy teo a, tamin'izay mbola nitsangana vao tonga teo a, nanontany hoe ahoana ny eritreritrao a raha ohatra ka amboarina pavé daholo a ny ao anatin'ny campus universitaire eto Madagasikara, le enina lehibe. Dia tonga de teneniko eto a, ny eto Mandaya aloha zao a, ny eto Mandaya de fa naheno izy teo a, fa ataon'ny pavé ny lalana ato anatin'ny campus ato. Ary io malaky fiasa io. Vao miteny ohatr'izay de vetivety izy de fa avy aminareo aty fa tsy le mampiandry. Teneno amiko raha afaka ray volana io mbola tsy tonga. Fa io malaky fiasa io. Ho avy eo zay tsy ho ela. Zay mikasika ny lalana, mikasika ny famboarana trano a. Zay moa io mbola sepotra mijery ny namanareo any Barikadimy a. Zay tena potika tanteraka mihitsy tratran'iny cyclone Gezani iny a. De mbola mifantoka aloha zahay amin'io famboarana an'io, fa na izany na tsy zany a, hiezaka tsikelikely zahay a hijery izay azo atao hanatsarana ny toerana fonenana ety amin'ny campus. Misy projet efa iarahanay amin'ny Andriamatoa ministry ny fampianarana ambony a any, fa amin'ny za tsy de tia manao promesse io a, tsy avoakako eto a, tsy ho teneniko eto fa mbola ho hitanareo hoe inona le projet eritreretinay a, ketriketrehinay amin'ny rahalahy a, hanatsarana ny trano fonenany mpianatra ety amin'ny université. Satria maniny ny université no tokony hamoaka ny olona manampahaizana, ny olona teknisianina rehetra eto Madagasikara hitondra ty firenena ty. Zay no mahatonga ny ministera, ny akamaroan'ny ministra dia mpampianatra amin'ny université daholo. Ho fanomezanay lanja ny université zany a, indrindraindrindra ny université malagasy. Manaraka an'izay a, raha misy tsy voatonoko a, de miteny ihany nareo a mikasika ny bus. Ny bus a, tampoka amiko le resaka efatra teo. Mbo nangatahany koa hoe ampitomboako ao izy. Ny nomanina ao manko tsy efatra, tsy ampitombona, fa tena mbola latsaky n'izay rehefa nomanina, ka leo alefa aloha rehefa nomanina, misy roa ao a, monsieur le président, tsy andrasana terinay fa nareo no makazy ihany. Tsy orivo zay e! Ny bourse zany a, efa mandinika azy zahay ao. Lasa loha kely fotsiny a nakaty zay tsy asaiko miannonce azy. Fefa anatiny a, mikapoka an'izay a, ny ekipa teknika amin'ny ministera rotota amitsika miteny zao a, 20,000 ny bourse, 30,000 ny équipement. Zay angambany amin'iny a, tsy antanianareo ahy koa igny, itany iny moa de ampitaiko amin'ny ministra ny aménagement izy iny a, satria adiniko ny resaka tao amin'ny gymnase a, ny manome baiko ny ministère ny aménagement, hanoratra hanome boky ohatrany nataony tamin'ny commune, efatra zay nataony tao amin'ny gymnase a, ny tany mpanjakana rehetra, satria zay ny olana. Ny olana zany amin'ny tany mpanjakana io a,
raisiko ohatra ny anay miaramila tsy ny anareo rery misy mangalatra io fa na ny anay miaramila io misy mangalatra koa satria maninona ny lehibe zay miasa eo a tsy te hanoratra n'le tany antony maromaro ny antony tsy anoratany an'io a ny antony ray voalohany a ny dépense satria mety lafo loatra ny alainy domaine am'le fanoratana an'le tany a de tsy te hiala vola le lehibe de tsy voasoratra mihitsy le tany fa ny antony ray faharoa izy ihany koa te hanaingotra kely am'le tany sady diso ve zaho zany misy le président mety mpampianatra aby avao mameno ao io zay ny antony mahatonga an'io ka adiniko a fa tsy maintsy ampitaiko aminy ny anome baiko azy a ny anao ezaka hanome boky tany ny fanjakana rehetra ny université ny miaramila ny polisy ny gendarme ny daotsay rehefa tany mpanjakana rehetra fa io lasa olana amitsika Madagasikara eto mihitsy a ty resaka tany ity ampitaiko iny Andriamatoa filohan'ny université de mbola misy adiniko moa ty bevata mare biby halimy 0,00 agny hoe ny budget alloué amy recherche Madagasikara etoa mangataky mpampianatra pikaroko areo a atao anabonabo zay na 10%. Tsy mare ty ary zao ka normal satria nareo pikaroko aby avao mitehaka ao eo ka iny a maheno an'izay ianao Andriamatoa ministra ianao koa mpampianatra pikaroko rahateo a raiso a ny fangatahana manao samy manao ny azy io amitsika ao amin'ny gouvernement ao a samy mitondra an'io ao amin'ny filakevitry ny ministra de samy discutevatsika eo mikasika an'izay fa izao a alohan'ny andehananay a maka herenareo mpianatra mianara zahay ezaka foana zay ho azonay atao anatsarana ny fiainan'ny mpianatra ety amin'ny université tsirairay manerana ny Madagasikara satria ato ny hoavy firenena ato no avy nyty Madagasikara malalatsika ty ka alohan'ny andeha zahay a misy vary ao a 30 tonnes 30 tonnes ho an'ny mpianatry ny université ny Manday dia ny vary raha tsisy laoka tsy telina dia asiako laoka 20 tapitrisa aiza ny solo tena akazy fa tonga de omeko zao de zao tsy ataonareo manao tega am-posy aho zay angambany a hofaranako a vary 30 tonnes 100 lasaka sao de ataonareo hoe 30 lasaka 100 lasaka 30 tonnes le izy ao a mba hanampy anareo mpianatra sy vola kely iny a avy ety aminay ho fampaherezana anareo mpianatra hianatra soma tsara hitondra avo anty université ny Manday ity ato a de adiniko a ny arahaba mpampianatra vo avy nahazo diplôma iraisam-pirenena raha tsy diso mba mianaran'le diplôma tsy nanotaniko a tsy nanotaniko le misaotra mahaitsika malagasy zay ny tiako aseho amin'ny zavatra rehetra natao androany tontolo zay a manana ny fahaizatsika tsika malagasy a tsy very anjara amin'ny fandrosoana raha ty Madagasikara ty saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy